vakina toy izao ny didim-panjakana laharana fahaenina ambin'ny folo sy 2000 tsipika 520 anindrena ny prime ministre sady le gouvernement ny filohan'ny republika araka ny lalam-pandrenana dia mamoaka izao didim-panjakana izao andiny voalohany araka ireo fepetra entiny andiny fahaefatra amin'ny 50 ao amin'ny lalam-pandrenana dia tendrena ho prime ministre sady lehibe amin'ny gouvernement Andriamatoa Mahafaly Sovinandrasana Olivier. Andiny faharoa mandrapitanga ny gouvernement vaovao dia iamtoany ireo mpikambana amin'ny gouvernement am-perinasa ny fampanian'ny raharaha andavanandro. Andiny fahatelo foanana ardia foana ireo fepetra rehetra teo aloha ka mifanohitra amin'izao didim-panjakana izao. Andiny fahaefatra noho ny ameana sy araka ireo fepetra voalaza ny andiny fahaefatra sy fahaenina andalana faharoa ao misy volana raha ny faharoa ambinipolo tsipika aotra araiky ambinipolo tamin'ny 9 septambra 2017 mikasika ireo fepetra ankapobeny manala ifampitondrana itotoerana sy ny lalàna iraisan'ny firenena ifampitondrana mihitsy ambatan'olona dia manankera vetrano izao didim-panjakana izao raha vatany manampahafantarana indesiny maro amin'ny alalan'ny ankimanjery ankoatra ny famoahana azy amin'ny gazety-panjakana ny republika natao teto Antananarivo ny 10 aprily 2020 sy 2000. Sonia Rajanal Matiana Ery Marcial.